Salama daholy miaraban'ny malagasy rehetra manaraka ny fandarana. Miarabantsika rehetrarehetra malagasy manaraka ny fandaharana. De sorana be dia be ny pasteur mino ty miaraka aminay sy zoky kotlamaintso etandrany. Ya, sorana tonga dia ny voamaso ny potsirina zay fitenenana. Mafana dia mafana ny ady-hevitra amin'izao fotoana izao, ny fifanankalozan-kevitra ny amin'ny resaka faniritsika malagasy ny mba te hahita ny anjara masoandrontsika. Zay ngamba ny tena mariny hoe ahoana ny mba ahitany malagasy ny anjara masoandrony, dia ny malaza be moa anatin'izany dia ny hoe ny fanovàn-drafitra. Anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'izay zay eritreretin'ny maro dia ny hoe move mila ialana ilay état unitaire zay efa misy atsika amin'izao fotoana izao, ary move vahaolana ho amin'ny famahana ny olona ny Madagasikara hatrizay ka hatramin'izao ny état fédéral. Dia nandeha ny ady-hevitra teny ary rehefa nanao ny lancement izy mirahalahy ny amin'ity fandarana ity dia ho zaho hoe ny zavatra niresahanareo miverimberina dia hoe tokony olona mpahay lalàna hozy anareo, na constitutionnaliste na juriste sy ny sisa no tokony hanao ny débat fa tsy olona toanay. Za zao hoe théologienne ikoto manana ny spécialisation amin'ny lafin'ny resaka tourisme sy hôtellerie ary restauration ary docteur maha docteur azy, ka justement micréer an'izay électrochoc zay no tanjonay hoe hatramin'izay ny vahoaka malagasy dia tsy mizarina s'intéresser ny fiainam-pirenena fa natao i-consommer fotsiny, hanao amena dia hitelina zay omena azy eo. Fa ny fanovana voalohany indrindra angambany araky ny fahitako azy dia ny hoe atao ahoana ny ahatonga ny vahoaka malagasy s'intéresser mihitsy ny amin'ny raharaham-pirenena, ka izahay zay tsy ao anatin'ilay tontolon'ny juriste sy ny mpahay lalàna dia liana am'le izy ka mialako tsy indrindra aminareo amin'lahy indrana tenin'ny soratra masina manao hoe ny adala ve no ampamenatra ny endry, tsy miteny akory hoe adala zahay na nareo no endry, fa tiako hatongavana hoe zahay zay tsy tompon'le taranja ve no tokony hamoanareo ary efa nanao antso ihany hatramin'izay hoe mba fotoana zao ngambany ietsehanareo rehetra manana fahalalàna ny amin'ny domaine anareo hitaiza vahoaka, ka iandry anareo anao ve moa rovina vao hisy zany dia tonga dia aleo dia fa tomboka izy mirahalahy ka isaorana anareo be dia be nanana izay initiative izay. Zay ny antony zany mba hazava amin'ny rehetra fa tsy hoe zay akory nisalovana ny asan'ny olona mpanao lalàna na izay ambo andeha hanamboatra constitution, tsy hany mihitsy le izy, fa zay ny antony zay fa fampidirana fotsiny zay, fa tomboka dia atombokitsika angamba ny fanontaniana izay tiako apetraka voalohany indrindra alohan'ny hanazavany izy mirahalahy ny position ny amin'ny hoe hanazavany aloha ny atao hoe état unitaire sy le hoe état fédéral. Araka ny fahitanareo azy mirahalahy, mo ve tena vrai débat amin'izao fotoana izao ve ty resaka fédéralisme sy état unitaire ty, sa sanatria ve misy karazana récupération politique ampiasaina n'ilay thématique, fa mety tsy tena zay ve ny tena ambition-ndreo olona reo, vokatry zay koa inona no iza no bénéficiaire raha ohatra ka hoe état unitaire no atao mbola tazomina foana ary iza no bénéficiaire raha ohatra ka hoe miroso am'le état fédéral. Saotra tompo, de omenany koto angamba ny anomboako azy dia aveo omenany docteur. Ny amaliko an'izay io zany tsy voa androany zany ny gasy no nanana etaeta n'le état fédéral, tsy voandroany mihitsy zany io débat io fa saingy narerarera foana le resaka zany ny indrindra nisy mpitondra tany amin'ny taona roa arivo tany no namaky tanteraka l'izy nametraka tamin'ny izy moa raha manatsoa efa nisy le volavolan-dalàna, fa nisy mpitondra tany amin'ny taona roa arivo tany no nanala tanteraka an'le izy dia ino moa zany nisy moa niditsady foana mahatsika hatramin'izao
dia tsy afaka naneho ny heviny mihitsy zany ny vahoaka malagasy mikasika an'izy fa zao zany misy resaka hoe fikanondram-pirenena fitsapakam-bahoaka no ny antony koa hoe tena efa tsy tatsony zay vahaolana amity fitondrany zany a manova olona de mitovy ihany manova olona de miverina me mahantra ihany a de mitalapana ny vahoaka malagasy hoe sao de ko sara mba ity eta fédéral ty angamba no vahaolana satria tena tsy efeninanareo na mijery sondage reo fa tena leo tanteraka ny olona amparao politika leo tanteraka ny olona mizava tao mpitondra na tena fiovana tamin'ny hoe nanala ny andro rajoelona teo na ny anjady ina moa zany dijady raha ny 9 taona talohan'iny mbola tsy jadona koa nanala ny andro rajoelona teo zany de mba nanatena fiovana inona de tsy hita zay lohany sy vodiny de raikitra tanteraka zany le ina moa zany zavatra firehetin'ny olona hoe état fédéré za koa mahita hoe sao de mba zay ary angamba vahaolana fa tsy afaka mihitsy tsika tsy afaka mihitsy zay le izy ka hoe manontany anao hoe vrai débat ve le satria agny koa tena vrai débat andehibe ina moa zany firenena io ka raha misy manao récupération politique tsy mialy zay zavatra zany misy foana zany atam'izay récupération politique fa am'izao fotoana zao tokony ny etaeta vahoaka ny anono fa le mpanao politique reo mandaka baolina sy modikodiny eo foana reo zay ny amaliko an'izay. Ja, misaotra ny koto ahoana ny hevitry dokotera? Ia, ho anahy manokana indray mahakasika an'le hoe vrai débat ve lay ataontsika androany am'le hoe état unitaire sy fédéralisme iza no azo tombony am'le izy hoe isanao récupération politique ve sa hoe ahoana izy no azo tombony am'ilay état unitaire izy no azo tombony amin'ny état fédéral. Ho anahy manokana de ny tokony azo tombony am'le izy de tsy ireo mpanao politika fa ny vahoaka malagasy ny tokony azo tombony amin'izay type d'état arahintsika zay na ataontsika hoe état unitaire no apetratsika na hiroso am'ilay état fédéral zay takin'olona sasany ankehitriny de ny tanjona am'le izy surtout ny fanontany mipetraka de hoe iza amin'ireo type d'état apetratsika ireo no hampihena kokoa ny elanelana eo amin'ny samy malagasy na ny amin'ny any amin'ny faritra zany izy am'ireo type d'état anankiroa reo no ataontsika hoe mba hampisy kokoa lanja ny collectivité locale zay ny tena fanontaniana mipetraka ary indrindrandrindra hoe ahoana ny ampahomby an'ireo type d'état anankiroa ireo satria na isafidy ny état unitaire itsika ny toanako moa de état unitaire décentralisé na hiroso am'ilay fédéralisme raha toka tsy hiova ny fomba fanao hatram'izay ary avery foana mba nahatonga ty firenetsika ty ahantra tsy de lay hoe état unitaire loatra fa ny tsy fahaiza mitantana nanjaka ny kolikoly nanjaka ny ataontsika hoe tsy mangarahara ny fitsarana tsy mahaleo tena hidirany olona ataontsika hoe debadeba sao daholo ka raha mbola zay ny mipetraka de tsy ho miracle akory izany fédéralisme izany. Ya, mialatsiny aloha fa ny micro koa ny ambanimbany ozy ny olona tsy haiko ny antony fa de ezaka hiteny mafy any ya araka ny zavatra fantatsika moa efa mazava tsara ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny taona 10 hoe firenena iray tsy mizara tsy mivaky Madagasikara état unitaire zany mo ve tsy azo lazaina fa efa obsolète ihany manontany any dokotera zao afaka mamaly any koto rehefa aveo sy tsy naomby lay état unitaire mety nyteny anao hoe noho ny mpitondra mety tratra corruption sy ny sisa sao de noulement unitaire azy mahatonga an'lay le izy tsy naomby mamperitreritra l'izy satria raha ohatra ka fa hatram'izay fotoana zay sy tany aloha tany moa mazava ho azy fa raisitsika fotsiny hatro amin'ny taona 10 dia sao de anisany antony anankiray tsy mampandroso ny firenetsika izay le maha état unitaire atsika zay asa ahoana ny hevitrao? Efa niresaky teo iny hoe tsy ilay hoe état unitaire ny tsy nampandroso atsika fa izy io de tsy fanajana ny
lalàna misy efa ao anatin'ny inona moa ty ao anatin'ny lalam-pandrenona nge izy io ny lalàna tamin'ny 2014 ao amin'ny constitution 2014-018 dia laza tsara an'izay hoe fisinjaram-pahefana ho an'ireo collectivité territoriale décentralisée ireo. Zany hoe efa nipetraka ohatra nomboka tamin'ny 2014 zany ao anatin'ny lalam-pandrenantsika mihitsy ilay hoe décentralisation, fa ny olana dia tsy nampiarina le izy, tsy niaina ny mpitondra le izy fa natao ambava fotsiny. Ka mila jerena hoe naninona izy io ny tsy niaina ny mpitondra, ny tsy nampiarina, inona ny tsy nampety azy, dia zay le mila atao ankehitriny hoe andao ho jerena ny rafitra, andao ho jerena ny loi d'application an'ireo texte rehetrarehetra voalazan'ny constitution reo. Satria raha ohatra ka rahana sakan-tsy-andavany ny voalazan'ny constitution tsika dia tsy teraka ny débat ankehitriny hoe andao itsika hiroso amin'ny fédéralisme. Ka raha ataotsika hoe olona zatra ny tsy fanarahan-dalàna ihany, rehefa avy eo zao hidirako lalina hoe inona ny mahatonga antsika hoe tsy mbola vonona hiroso amin'ny fédéralisme fa amaly amin'le fanontaniana fotsiny zany hoe raha olona mbola tsy vonona itsika zao tsy mbola manana zay fahamatorana zay, inona moa ny hirosoana amin'ny fédéralisme? Sa hoe ilay kolokolo ve no décentralisé vatsika any amin'ny état fédéré tsirairay dia vao maika lozany azo mivoaka malagasy amin'izay fotoana zay. Ny fahitako azy i dokotera zany misy système na zavatra efa pourri, zavatra efa tsy mandeha. Ozy anao hoe ny tsy mampandeha anazy zany dia satria ireo mpitondra ireo zany manao kolokolo tsy mi-appliquer an'le constitution. Raha ohatra tsy mi-appliquer an'le constitution ary jerevinareo ny attitude ny mpitondra teo aloha mbola mitady l'état unitaire, satria ao no avoazan-dralahy kokoa, ao no avoazan-dralahy zany ibahana am'le fitondrana. Itsika vahoaka ny eritreritra tamin'ny fandanany Rajoelina fa hoe mba hoe atsika am'izay ty fitondrana ty, jerena avy eo fa mbola bahanan-dralahy ihany l'izy ka tsy vahaolana am'izay fa tsy hoe aleo samy manana ny azy am'izay l'izy dia samy manamboatra ny azy. Zay zany ny azy zany ny vahaolana amin'izy satria ny constitution nge eo ny constitution tsisy miraharaha ny constitution io na jereo ny laïcitaire nefa mazava anatin'ny constitution misy ohatra mazava eo ny fisara ny fitondrana sy ny fivavahana nefa jereo zalahy ny karabalazy, jereo zalahy mivavaka any taiza le androany any amin'ny iza moa Mayol manome chevalier de l'ordre national fa nitsakatsahana ny constitution zany. Ka rehefa tsara ny constitution nefa tsika tsy afaka hitenin'inona raha mitenitsika de basy tafondro de tsy efay, zay ny mahazo atsika. Ka raha ohatra ka am'izao fotoana hoe manana chance tsika aneo hevitra hoe inona ny atao amin'izy dia aleo mitady vahaolana hafa hoe état fédéré de samy manao ny azy. De 8 heures raha tsy manaraka ny constitution ny zareo any Tuléar raha tsy manaraka constitution any De Gaulle ohatra zany, fa au moins samy manana ny azy io de samy manao ny azy, fa raha hitadiny zalahy reto efa hita teo reo, efa hita tairo netrany ina moa zany enimpolo taona tsy zazo nataony sady tsy nanaraka constitution, tsy zazo nataony afa-tsy ina moa zany monopoliser ny économie eran'ny Madagasikara. Zalahy mandray décision rehetratrany amin'ny province rehetratrany. De raha ohatra zao ny fatrany Tomasina fotsiny de ahoana moa zareo any afovoan-tany no mandidy manapaka hoe ny arenakibony tany ao aminareo ao de omeny tandraha midina taiky fotsiny eo, tandraha ho an'ny faty any dolodolodolo reo de manome 1% fotsiny, 1% fotsiny de efa milay zay. De ny mpona atao Tomasina ve de anaiky an'izany raha ohatra hoe nantanina ny hevitra zareo, fa tsy anontany hevitra zareo sady tsy manana lalana hiteny ny mponinao. Raha ohatra hoe mpitehan-dralany Rafinerie ao Tomasina, nefa ny tamin'izany Rafinerie mbola nisy tao Tomasina zany de afaka nafatra pétrole madio avy any ivelany Madagasikara de manodina an'izy de mora be pétrole. Fa mpitehan-dralahy io de hiditra sociaux zalahy de anao zay kolokolo zalahy tsy mampanina-dralahy mihitsy hoe manafatra io pétrole raffiné avy any ivelany. Tombotsoan-dralahy izy moa ile zalahy de zalahy any état unitaire ihany. Mitovy am'izany tsy safa am'izany maninona no cedeny zalahy ny amin'ny ina moa zany ny conteneur gestion de conteneur ao Tomasina. Tsy ny ao Tomasina ny déciden'io tsy zafa atao amin'ny Tomasina mihitsy io fa zalahy unitaire no manao an'izy. De le Tomasina zany de niaritra ny zay zavatra tia zalahy atao eo
nefa zalahy reo tsy azo atao mihitsy ny manala zalahy reo zareo fa ina moa zany ianao mieritreritra hoe isy fifidianana madio setraretra zareo fa miaraka indray zalahy telo lahy ary amin'ny mandeha vavaka karamalaza ary reny reo zalahy de ina no azo misy ny atao zavatra azo atao de atao mafy ny pression aseho mihitsy hoe ny volonté ny vahoaka de état fédéral de fantatra fa tsy anaika zalahy reo zany fahitana ny fandeha io satria efa mitsangana zalahy eo hoe état unitaire ihany mety zany mety fa rehefa hitany fa tena hoe zay ny volonté ny vahoaka mitsafoka miala-paso iny izy de am'zay fotoana de samy manana ny azy fa raha hiaritra amin'mainy foana am'zay zavatra ny azaleo bato azaleo mpitondra bato fa nisesatra am'zay DJ ve ny mitondra anatin'ny enambe folo taona DJ de zay tomasy zany tsisy manam-pahaizana mihitsy zany fa raha vao miteny anao zany de titifitra basy miteny anao de any atsiafa de tsy leo tonga de tian'izao zany de samy manana ny état oka aloha angambany azavaina kely fa tsy fantatry ny tsy mazava tsara amin'ny vahoaka aloha inona aloha hoe état fédéré état fédéral ny état fédéré zany de iraha ihany Madagasikara zany hoe misy souveraineté nationale ao de misy ny constitution iraisany rehetrarehetra nationale anatin'ny constitution io makasika ny firenena-pirenena makasika ny inona ny langue nationale makasika ny inona tao défense nationale de aveo misy ny état fédéré isaky ny fatra io tsy voatery nareo merina nareo betsimisary reo tsy any izy fa io azo zaraina amin'ny finanaovana azy io araky ny fanarahany vahoaka démocratiquement fa tsy hoe nareo sitanaka nareo bara zao so tsy en fonction ny foko fa en fonction ny fanapahana anazy fotsiny arakaraky ny intérêt izay iarahana mino moa zany iarahana mandiniky de aveo re état fédéré reo manana ny ina moa zany ny gouvernement manana ny constitution manokana manana ny député législatif zany reo le isaky ny état fédéré reo zay fandeha lizy ka ny olona matsy mieritreritra de hoe zarazay ty Madagasikara ty raikitra ny adipoko ny ino zany l'état fédéral de fomba anankiray ahafahana mizara le fahefana hoe mba hanana fahaleovan-tena mba afaka miteny ny any amin'ny faritra fa tsy hoe ny zareo afovoany ao any no manao an'izy zay ngamba ny deferiko aminareo fitenena mba manokely za raha mety raha zay zany zafady efa nanonseny koto zay le izy zany laza izy ny amin'ny état fédéral ho anao manokana zany satria anao reto zany manohana hoe io ihany no lalana mety amitsika ny état unitaire azonao zavaina aveo hoe inona ny antony déjà efa nisy bilan zany teo aloha zay efa lazaina teo hoe problème na tsy fanarahana lalàna inona zany mbola afahanao mbola midéfendre an'ilay cause ny état unitaire raha arak'izay ny antony itenenako am'izay de eo aloha le problème hoe tsy fanarahana lalàna le olona tsy manara-dalàna reo ihany ange miparitaka any amin'ny faritra any de ahoana moa zany ninoatsika hoe hanara-dalàna reo olona reo rehefa tonga any amin'ny faritra any voalohany indrindra zao ekeko fa ny pouvoir hatram'izay centralisé foana fa zao ny fanontaniana mipetraka moa ve raha isy ny tompona andraikitra mpanjakana isa-tsokajiny avy mba tena nanao ny asany ohatra député ny assemblée nationale zany député ao avy any amin'ny faritra ny mameno ao moa ve ireo député ireo tena niaro ny intérêt ny olona any amin'ny faritra misy azy tokoa anisan'ny asan'ny député manko zay hoe mitondra ny etaetany vahoaka ny filany vahoaka toy ny hoe ohatra ny vahoaka miteny hoe zay mila hôpitaly de ny zareo mitatitra an'izay any amin'ny fanjakana foibe mangataka miady an'izay mila lala an'izay izy ny vahoaka de ny député miady an'izay makany amin'ny fanjakana foibe moa ve tena nanao an'izay ireo député reo faharoa manarak'izay makasika ny député ihany anjara asan zareo ny manara-maso ny mpanatanteraka moa ve tena nanara-maso ny mpanatanteraka tokoa ireo député reo sa merci président foana no nataony fahatelo manaraka an'izay anjara asan'ny député ny manao inona mo mijery milaza hoe nanana an'izay ataotsika hoe politika naomby zay ve ny fitondram-panjakana sa tsy nanao andro zany rehetrarehetra zany ve ny député sa ahoana ka izy io samy tompona andraikitra na ny olona avy any amin'ny faritra député avy any amin'ny faritra mitabataba reo hoe ovana fédéralisme zao fa moa ve ry zareo mba tena ny asa tokoa de averiko any amin'ny zobekoto foana iteteny ty hoe problème na fampiasana lalàna ny olo mandeha tsy fanarahana an'io
voalaza an'io constitution-tsika io. Raha resaka resahan'ny zokoto zany hoe maninona moa zay avy any amin'ny faritra tsy afaka migere ny any amin'ny faritra misy anay. Maninona tokoa moa kanefa efa voasoratra ao anatin'ny constitution ao amin'ny article 3 ohatra dia manome an'izay hoe autonomie administrative et financière ho an'ny collectivité territoriale décentralisée. Mipetraka tsara le izy, maninona ny sinaran zany hoe ny any amin'ny faritra tsirairay zany dia tokony zany hoe ny province, ny région sy ny commune afaka migere tsara ny any amin'ny faritra misy an'zareo tsirairay avy. Nefa tsy napetraka zavatra zay ka mila ovana le rafitra apetraka mazava tsara ny loi d'application ny constitution. Ohatrany teteny zokoto hoe afaka ny fahitako ny dokotera zany de dokotera après la mort satria inao zany mantazana anao fa nanino ty tsy nataon'izao fa tokony zao ngely izy fa tsy nataon'izao ngely izy tokony zao le izy raha ohatra ampiasana raha ohatra zao fa ampindray tsika io fa en plein match ina moa zany mondial rehefa mandeha match de raha ohatra ka tsy naraka lalàna le banderine tenenina hoe rehefa ary amin'ny position 4 anao de zao tokony ataonao de ny entraîneur ve ny coach ve de tena hoe maninona tsy ampiasana azy zao fa rehefa hita fa tsy mamely le olona leo ambony kianja de asorony entraîneur zany tsy manam-potoana zany ntsony hifanazava de aveo rehefa ohatra hoe tonga ny deuxième mi-temps any eo amin'ina moa zany en mi-temps de manova stratégie am'izay le coach hoe tsy mety le technique 2-3-2 ty fa aleo rangaha anao système défensif tsy zao ny ataon'le anina satria le fotoana zany raha fahazaoko ny dokotera de mbola mitady dokotera hoe ina tsy nampetiliza ahoana ny tokony zao fa raha za manokana za pragmatique ary za efa leo ary mitovy amin'ny vokatrehitra leo hoe zao topory zao avy zavatra mandalo ka manina le député ozy anao zany ny any afantatsy nao ninina tsy nao ny asany ka tsy reo ny dictature ny andro rajoelona teo manana raha vo député anakay ohatra ataotsika hoe Keron Idialson izy koa le ramatoa le karana any atsimotsimo iny izy reo koa le any ina moa député any Ikongo zay député ka tsy nanaraka fa mitady hitaky ny fahazon-dalana de viré daholo voaroky io na gadrainy io député io na atao zay tsara n'azy amin'ny député efa nisy zany député ina moa zany niezaka ny hoe hiaro ny tombotsoany any amin'ny faritra ataotsika ohatra ny Ikongo izy ny le rangaha iny de izy moa Kerona Idialson de le ramatoa any be de be ny député na ohatra hoe Ratsiraka izy moa Roland Ratsiraka de ireo député reo mba te hiteny de voaroka amin'ny asandreo tsy lana fifidianana angalara vato ka ina ny azo atao raha ohatra sao zany député any Tomasina tonga amin'ny assemblée de anao motion de censure analan'ny premier ministre de atsona ny arena daholo iny ty ataonareo ny exécutif no miantso ny législatif hoe iny ty ataonareo de raha ohatra ka tsy sariko atao raha mitenao de na migadra na vonono zalahy de tsy leo aloha anao ina fanjakatsika vaovao ao zay tsotra anao zay remarque zay hitanao Azafady rehefa vita zay tema zay de iova thématique. Mbola misy mbola tsy vita ngena natao fa nitapahany zokoto manko le izy de noeky fitenenina kely izy. De eo amizay manko zokoto milaza fa docteur après la mort le izy. Tsy hoe docteur après la mort fa ny olona matotra dia rehefa misy ataotsika hoe fahavoazana de mila étudiena tsara inona nahatonga an'le fahavoazana mba tsy hiverenana am'le fahavoazana ndray mpandeha. Izay ny olona mentalité ny olona afaka mivoatra zany, afaka miréussir. Olona ataotsika zay ny olona mamerina faute même faute zany olona bête zany. Ka mba hialantsika am'izay zavatra zay hoe mba tsy ho bête tsika malagasy de mila fantaritsika hoe inona le olana mara. Na resaka baolina io tsy maintsy azavain'ny coach izy amin'ny mpilalao rehetra hoe zao ngeny tsy nampety an'le zavatra nataonao teo satria raha ohatra izy manao an'izy ary izy mihevitra fa mety io kanefa le coach mijery hoe tsy mety io raha tsy hanazavana amin'le joueur le coach de tsy afaka icomprendre mihitsy izy hoe fa maninona ka mba azahoana vokatra tsara kokoa amin'ny manaraka de mila hazavaina mila jerena hoe inona ny antony nahatonga an'izy. Miteny ianao ireo député reo hoe zay miteny
dia voailokilo de eo ndrentsika zao mila olona tena tia tanindrazana tsika ho ana manokana zaho ty tsy matahotra verseza zany a raha ho nivoaka malagasy le izy ka zay ny tsy apy am'ireo député avy any amin'ny faritra reo tia tena reo fa tsy tia tanindrazana tsy tia mifaritra misy anazy zany hoe matahotra izy zao ho isorona maha-député anazy de tsisy miteny aiza mifiraisakina tsika avy any amin'ny faritra rehefa miraiky iny tsika rehefa tsapany vahoaka hoe miady ho any vahoaka tsika ireo vahoaka reo nijoro a andeha hiaro atsika ary zao tsara fatatsika ihany koa fa ireo député reo nge manana pouvoir reo a handeha hanongana ny inona moa ty hanongana ny filoham-pirenena io e jereo député nge nalo zany hoe nanongana ihany koa ny Rajoelina fa fitiavan-tenany zareo ihany koa moa zay hoe rehefa hitan'ny zareo tena hoe tsisy fikatsony ty a zay ny zareo nanao déchéance fitiavan-tena zany azonao tsara zany de averina azavana amin'ny andro Rajoelina zany hoe tsy mety ty ataonao ty andro Rajoelina tsy any le izy Rajoelina fa tsy tsony tsy any areo vita ny fiten'ny fanazavako tsy hoe averina amin'ny Rajoelina fa ny saim-boaka malagasy mila ampahafantaro inona tsy nampahomeny état unitaire teto satria tsika zao ange tsy afaka tia de iroso tsika makany amin'ny fédéralisme satria tsy mbola vonona am'izany fiarahamonina malagasy be de be a fédéralisme misy ny antony hoe zaka mbola tsy vonona ny antony de zao jereo tsara inony atao état aloha ny état composé ny territoire misy ny pouvoir politique misy ny population vahoaka raha raisitsika fotsiny fa vonona amin'ny état unitaire zany gasy tsy vonona amin'ny état fédéral itsika zany tsy mahimaika tsika hoe tsy nety ty andao tsika teo de hiova ato le izy ange jerena zay mpitsabo a de efa ohatra nalefako ty hoe ohatra zay mpitsabo a handeha niova traitement zay misy olona anankiray a tratrany insuffisance rénale izy misy fanafody anankiray afaka mahatsara ny fahasalamany io raha ohatra ny retamazo azy kanefa io fanafody io néphrotoxique io zany hoe hamotika ny rein de tsy napetrana homena ian'io marary io na de mila balancena hoe ohatra ny ahoana ny risque ohatra ny hoe ny bénéfice karaha ny risque ny mavesatra dia tsy hiditra ao tsika raha ohatra koa hoe manana an'izay hoe finiavana sy fitiavana ny malagasy ray manontolo zay mbola tsy vonona tsika nanome définition ny état za teo satria fédéralisme io de misy ny état fédéral misy ny état fédéré zany maromaro de la état zany ety mbola tsy fantatsika hoe ahoana tsara ny délimitena anazy hijanona amilay sy province ave tsika ny frantsay nametraka an'io tamin'ny loi taminay vavoli tapahako anao a ny atreto aloha zany a de ninao zany décision ny vahoaka hoe atao état fédéral lasa tsy avy eo a ny répartition ny répartition avy eo a ny organisation a de anjarany ina moa zany mbola dinina mikasiky hoe azarana ohatra nao ao izy io ny ina moa zany constitutionnaliste ao ny juriste afaka hanao an'izy hainao zany a de tonga de zarana ohatra nao mbola tsy any le problème zao ny etaetany vahoaka ka raha ohatra atao le référendum de mity eo hoe ny olona magataka ny état fédéral ve no betsaka sa ny état unitaire manina tsy avela le olona ifidy ny zavatra tadiaviny ary zavatra hitako amin'ny Facebook mijery commentaire fotsiny anao de be de be mihitsy ny gasy mitadiny zay autonomie zay mitadiny zay faleovatena zay fa leo tanteraka amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao de ina raha zao fantany zany ina tsy fapeta l'état fédéré ozy reo tsy vonona vahoaka fa vonona aveo vahoaka amin'ny état unitaire mangataka kely aloha za fitenena ray minitra fa mbola fidirako lala zany misy ray minitra koa za hoe ianao miteny hoe vahoaka vonona vahoaka iza mo raha itsika concertation nationale amin'ny fomba ahoana o ny ametrahana hoe manana crédibilité reny concertation nationale reny hoe solotenany tanora avy aiza misy fika manana kely miforoporona eny de anina ma ty atana solotena de hoe anao solotenany tanora tsy fantatra ny ambadikanina misy resaka arabola azy io ange napotika ny firenentsika ity misy olona karamaina de hoe manao bando rouge de mampatahotra ny zenizeta de tsy hita hoe ahoana izany toe-tsaina zany efa anisany taotsika hoe tsy mahavonona tsika zany tsy mahavonona tsika tokony mbola idirako ty rehefa ka tokony hijanona amy état unitaire satria vonitsika amy état unitaire zay tsy état unitaire tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fomba nitondrana teto nitantanina teto ça marche pas hitany dégongole farany am'zao tontolo zao tsika zao manina raha mananzay le hoe
raha ohatra hoe défensif ny ina moa zany ny tactique tamin'ny natao tamin'ny match voalohany tsy nety izy de manina raha andrama raha le ta fédéral inona ny problème am'le andrama anaty ta fédéral Andrazy. Andraisako ohatra daladala misy ray aman-dreny anankiray. De handeha hiasa izy velominy le fiarany tsy nety velona. Verina izy rapitso velominy ray mpandeha le fiarany tsy nety velona. Nandritry ny 5 volana izy teo zay nataony. Tsy mety velona zany de lasa izy. De miverina foana izy mamelona an'le fiara tsy mety velona le izy. De rehefa avy eo am'izay izy miresaka amin'ny vadiny. Ora matoa tena efa 5 volana fa zay namelona ny fiara ty foana fa tena tsy mety velona mihitsy. Fa tena aleo rangahy nany io fiara io tena tsy silavana an'io. De maninona raha mba nametra-panontaniana le razoko hoe Andrazy jereko sao de mba resaka bougie ohatra ty sao de mba inona atao moteur inona le olana de rehefa jerena iny de ino ahitsina de velona io fiara io tsy mila arinao io fiara io ka eo indrindra tsika inona tsy nampandeha ny état unitaire décentralisé satria tsy narana voalazany constitution ka mila petraka ny loi d'application an'io voalaza ny constitution io de tsy maintsy mandeha io fa itsika ho mbola tsy vonona rehefa avy eo tsika ho izy pasteur hoe miresaka am'izay hoe vonona sady tsy vonona zay de aleoko zany miandry le débat aloha rehefa tombana andaso andaso mbola valio tsy tenin'ny docteur zay ozy izy hoe alefa tsy mandeha le fiara de alefa de antanina ina tsy mampetanizy ty tsy mampetanizy satria tsy mampandeha izy io de fantatry ny vahoaka hoe tsy manana autonomie mihitsy any amin'ny faritra fa iazarao ao votanana no batoraliste zay le tsy mampandeha io koto inona tsy nampandeha lisa constitution tsy fanazany ny constitution voasoratra ao daholo zany ao amin'ny article numéro 3 mba vakiteny constitution raha ohatra tsy fahazana constitution mahasamy hafa ny état unitaire sy ny état fédéral de zao samy manana constitution samy manana constitution io de ny constitution mihitsy no mametra hoe le obligatoire ny autonomie ny faritra na ny hoe de province obligatoire tsisy hoe état unitaire manko de hoe zareo manao nina moa zany état unitaire misy décentralisation de misoratra hoe décentralisation raha tsy respecter le décentralisation tsisy azon'ny faritra atao fa raha ohatra état fédéré de état fédéré mametraka non manana constitution zay no manapaka hoe idina taiky io 50% nalainy amin'io fa tsy alany any Amerika Atsimo any no teny hoe 1% nalainy amin'io dina taiky io de am'izay fotoana zay voala constitution le fahaleovan-tena ny faritra zay henao zokoto le izy io resaka tsy fanaranany voalazany constitution ao amin'ny constitution ke ao amin'ny article 163 de efa mipetraka ihany koa tsy fantatro moa zany anao nefa namaky an'ilay constitution mipetraka ao tsara interdiction de toute révision de l'autonomie des collectivités territoire décentralisé de maninona zany no tsy narahanareo maninona ka mila petraka ao le rafitra le loi d'application andray voasoratra ao satria raha voasoratra ao no arahina dia manana autonomie reny collectivité territoriale décentralisée reny inona reo collectivité territoriale décentralisée reo ny province ny région sy ny commune reo zao vao appliquena l'izy zany raha valomanana teo anatin'ny firy-taona raha tsy velona teo de zao zany tena raha appliquena izy tsy izy ny toe-tsaina zay tsy misy hoe efa tsy inino ma ty tsy nampiatra tany aloha de ndao zany tsy ampiana tsony tsy any tsy avoatra tsika zay toe-tsaina zay fa hoe inona tsy nampetalizy de ndao tsika loso président Didizato Nataony atsika teo tsisy afaka amin'ny tena ary président Bado tsy nahita fianarana ka zay tsy mila ny président Bado tsy nahita fianarana hidongo toerana imonopoliser ny Madagasikara io fa veloha samy manana ny azy de zay manao any anay zay le izy tsy malitsy zava rehefa avy eo sa mamaly anao any resaka fahabadona zay manjary tsy mandrosotsika fa sujet ray foana aloha hatreto aloha ny resantsika ny teny teo koto ny am'le resaka hoe de fanapahana tsy de mba afaka miteny mafimafy zavady hoe efa miteny mafy fa ty paraiko ty misy angambany misy problème zay mare araky ny teny teo ny ty resaka ty matsy mahadelika azy tsy azo traitena zavatra anankiray ihany izy ty fa ohatra ny tranokala anankiray ka raha vao mikitika zavatra anankiray tsika tsy maintsy kitihana daholo ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra hitako tena hevitro manokana ty modérateur nefa koa milaza ny hevitro fa avy eo alefako any aminareo mirahalahy hoe ny maha sensible anti sujet état unitaire
sy état fédéral aty akoatran'le resaka hoe iza ny mandray décision de zao a ny fédéralisme zao a dia ny zavatra voiziny ampanantenainy ao anatin'le izy de ny siny atao hoe reconnaissance ny identité régionale ohatra de nya zany fantany apetraka lasa saiko hoe andao ary zay no isy amin'ny fomba ahoana no toetsaina entina hitondrana an'izay identité régionale zay raha ohatra raisitsika zao tao Etiopia ny fizarana ny faritra nanaraka ny resaka ethnie tao Etiopia zay neverina fa isin'ny atao hoe apaisement teo anivon'ny fiarahamonina lasa nivadika tragédie le izy tao Etiopia ahoana resaka par ethnie ve ny hitondrana an'io ahoana ny isin'ilay découpage régional marina fa tsy anjaratsika fa tsara kosa angamba ny asina discussion sady le izy hoe découpage régional efa misy am'izao fotoana zao ve no mety satria na de état unitaire ary tsika efa misy any le découpage sao de aniny efa nisy tsy mety de mila dinina andray mandeha ny mba tsy isin'izay disadisa zay ary tsika mahalala tsara ny amin'ny resaka kolotsaina ny amin'ny samby faritra fa misy tsy mifankahazo misy mifankahazo raha tadidinareo ngamba nisy ady hevitra be tamin'ny vadivavy fidivinana iny tamin'ny fitsinjarana an'io misy débat mafimafy any zay vao lamina le izy satria tsy azotsika amaivanina le zavatra ka fantaniko zany inona ary ny paramètre ho raisina raha ohatra ka tsy maintsy hanao découpage ndray mandetsika satria lay état unitaire hatramin'ny voalohany ane de nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany na ny fomba fitsinjarana le zany heverina angamba mety efa nisy tsy nety donc zany mila rediscutena ve zany iny par ethnie ve par économie ve sa inona no garantie azo omena mba tsy teraka disadisa eo amintsika samy malagasy zay ny fanotaniko resaka za zay satria za amin'ny état fédéral raha zay anao zao en Belgique de misy ny région flamande par rapport amin'ny dialecte io langue teny flamand zareo de misy ny Wallonie de misy ny ao Bruxelles inona moa zany bilingue de io zany de hita mazava tsara mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny culture ny flamand sy ny wallon satria ny flamand tena bosseur ary rigoureux ny francophone rehetraretra de io tandrametaka io de mahantra ohatra ny canne suisse koa zao canne suisse romande zao de misy ny canton ny Genève Lausanne Neuchâtel sy ambony be ny taux nina moa zany de chômage satria tia an'le socialiste loatra tia aide sociale fa ny Suisse alemanique ny Suisse allemand de olona bosseur koa sady rigoureux de rehefa hita tsy fitoviny zay na resaka linguistique ohatra zao ny état canton zany ny état ny Suisse ohatra hoe Ticino ny miteny italiana de firenena anankiray miteny italiana de ny tia miteny frantsay de Genf Vard sy Neuenburg de ny Suisse alémanique de miteny allemand découpé en fonction zay tsy mitovy le culture de rehefa mandeha ny hita tsara mihitsy zany fa rehefa mandeha ny votation misy aty manko misy liste populaire mandeha votation de hafa foana ny eritrerety ny Suisse romande par rapport au Suisse alémanique de amin'ny fison'izany koa raha ohatra ozy anao découpé par rapport amin'inona de zareo zao ohatra hoe ny tsy mitovy ny intérêt isaky ny région ohatra ny Genève frontalier en frontière de tonga miasa ao Genève daholo ny frantsay miditra amin'ny frontière miasa ao ka ny frantsay raha omenao karama 2500 € fotsiny frantsay de efa ikeny io satria karama vola be zany any France de maty le ponina ao à Genève amin'ny ina moa zany amin'ny town Genève satria misy dumping salarial mitovy an'izany koa ny amin'ny Suisse italiana ny Tessa ny italien rehefa miasa tia Suisse izy avomena karama kely io indrindra fa ny indépendant ohatra ny plombier mahita marché de manao an'izy de mora be nanao vandralana azy de reo le canton reo état frontalier reo tsy mitovy intérêt amin'ny état centraux ohatra ny aty misy anaty Obwalden na Nidwalden Schwitz na i Lucerne na i Tsuga tsy mitovy ny intérêt par rapport amin'ny région zany satria aty averiko le resaka Genève teo de rehefa manao dumping salarial ny ina moa zany ny frantsay miasa ao Genève de mangatraka ny Genève tsy mety raha ty fa aleo asina salaire minimum de ameraka salaire minimum zala 4000 € de aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mety aminay le salaire minimum satria raha vao menao référence ny mpampiasa hoe 4000 € io de 4000 nomeny ny mpampiasa
fa avy aloha izy ny concurrence de arakaraka aty afoana aty manko a vitsy ny mpiasa za satria niteny socialement aty de tsy frantsay tsy miditra aty de am'izay fotoan'izay a rehefa vitsy ny mpiasa de ny demande zany kely par rapport amin'ny offre de miakatra ho azy le salaire ka ny olona aty amin'ny katon aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mila le salaire minimum tsy mety am'zao le salaire minimum fa any amy état frontalier ka ianao manontany hoe ahoana ny découper anazy par rapport amin'ny économie par rapport amin'ny langue par rapport amin'ny ina moa zany ny culture ohatra zao any à Espagne mangataka hoe asio fédéré na ny catalan zany mangataka état fédéré tsy mety Espagne ty manakarena le catalan de le catalan manana langue izy manana culture izy rehetrarehetra tsy manaiky fa raha manao indépendantisme ny any catalan de gadrany zalahy zay le découpage izay indrindra no fantaniko mampanahana kely anahy avy eo ity dokotera afaka manome ny heviny any hoe tsisy risque ve zay arak'izay hevitrao zay hoe ohatrany kisalamikany nanome ohatra tsara anao tao ny amin'ny flamand na ny flamand sy na ny wallonne raha ny tantara de ny tsimbadika izy tamin'ny voalohany taty amin'ny Wallonie no nisy ny force économique satria taty nisy ny charbon de taty nisy ny charbon de ny flamand niasa taty wallon ary ny italien nandeha ny findramonina tany Wallonie tamin'ny andro fotoan'andro taty aorina maty ny métallurgie sy ny resaka fitrandrahana ny mine dia lasa nivadika indray ny économie tamin'ny alalan'ny poro tao Anvers sy ny sisa dia io mipetraka eto mahita lisara ary misy famarina ny teninao fa hoe niova lay économie no le conjoncture de ny fahatahorako zany de zao hoe kanay aty a Belgique zao hoe am'izao tsika miteny zao dia misy masy le atao hoe transfert d'argent avy any amin'ny Flandre makaty amin'ny côté wallonne satria tsy maintsy asina ny équilibrage satria le structure ny zareo fa mipetraka tsara de mandeha le izy fa ny fanontaniana mipetraka hoe raha hipetraka le rafitra mbola tsy fantatra moa le typana fédéralisme satria il y a fédéralisme et fédéralisme raha hipetraka zay typana fédéralisme ho apetraky ny vahoaka eo arakaraka zay référendum andeha hoe anana an'izay solidarité nationale zay ihany ve rehefa tonga amin'ny état fédéré ireo olona reo no lay ataotsika hoe tsika zao mandeha amin'ny Itsipo eto ak'itsipo fa lay tompona andraikitra ve tsy sanatry hanao karazana hoe gejaina sy hanao ampimamba ihany koa ho an'le faritra sasany no tsy fantatry ny lafiny manoka satria zay aty zao efa mandeha na flamand hoe tapao am'izay io cordon sanitaire entre ny flamand sy any io fa tsy mety aminay intsony nefa raha vao tonga am'izay izy dia potika ny Belgique ray manontolo de zay ny fanontaniana petraka hoe ho voafeh ve zay mahakasika an'izay zavatra zay ary zay misy no atahorako mahatonga anahy miteny foana hoe ary indrindra manao inona ma ty mandresy tatra vaoka malagasy hoe tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fampiarana ny voalazan'ny texte mahakasika ny décentralisation no tsy tanteraka zay mazava zay de itsika malagasy ihany koa mila mijery tsara hoe ohatrany ahoana ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy maika fotsiny tsika hoe tsara ny ary de hoe andao raha hanao an'izao akoho itsy de fomba fitenenana zay hoe aza misafidy randrana manendrika ny hafa fa zany hoe mila fantarinao zany ohatrany ahoana ny ianao zay ianao vao mandeha miadopte zavatra hava zany misy miteny zao hoe misy volamena ato de misy renirano nefa ihany renirano io feno voay io ihany lalana makeo am'le toerana misy volamena de ny condition zany hoe tsy maintsy milomano makeo amin'ny inona maty makeo am'le toerana misy volamena fa tsisy zavatra afaka atao akoatrandray tsy afaka mandeha avion eto de anao hoe zany hamono tena ho andeha ao amin'ny voay hakan'le volamena ka hoy zao hoe mila jerena aloha ny réalité zay vao roso am'izay état fédéral izay tsika Madagasikara nge nosy anankiray tsika tsy afaka ampitahaitsika amin'ny ankabeazan'ireo ataotsika firenena izay nanao inona ma ty naka an'izay fédéralisme zay koto miresaka Suisse ohatra de mila jerena hoe ohatrany ahoany Suisse tamin'izy nanapa-kevitra hoe ndao tsika hanao état fédéral Suisse zany nge ka efa canton samy naleo teny canton indépendant
jerentsika ihany koa Belzika ohatra, nanao misy naza teo fa misy miteny néerlandaise, misy miteny française, misy miteny allemande. Zany hoe fiteny zareo zany efa anankitelo samihafa. Ny malagasy ange fiteny anankiray fotsiny e. Azo lazay ekeko fa misy dialecte maromaro fa afaka fankahazo foana tsika. Ka mila tazomina izay unité nationale zay, izay fihavanana izay, satria inona de teny ndray zay koto hoe ka moa veo rava ny solidarité nationale raha ohatra ka hiroso amin'ny fédéralisme tsika. Tsy voatery fa ny olana fotsiny de zao. Misy hitna moa, misy étude nataony sociologue mahakasika an'ilay fiarahamonina zany, misy an'izay atao hoe égocentrisme social. De io zany mametraka tsara kategoria ho an'ny fiarahamonina. So zay de apetrany tsara hoe misy ny égocentrisme autistique, misy ny égocentrisme infantile, misy ny égocentrisme pubertaire, misy ny égocentrisme adulte. Ireo ny autiste zany na ny tenany na ianao na ny hafa objet foana. Ny zazakely infantile ny tenany ihany zay no everiny fa sujet fa ny ambiny objet. Ny égocentrisme pubertaire dia ny tenany, ny manodidina anazy, ny havany zany. Zay ihany no sujet fa ny ambiny objet. De ilay adulte io no sady manome lanja ny tenany, manome lanja ny olona akaiky azy, manome lanja ny fiarahamonina. Ka raha ny fiarahamonina malagasy jerena dia tsy any amin'ny adulte misy atsika fa ato amin'ilay miala sakana, fiarahamonina miala sakana zany ny fiarahamonina malagasy. Zany hoe tsy afaka miconsidérer ny hafa ankoatry ny tenany sy ny olona akaiky azy manodidina anazy. De zay misy nge zava-misy eto amin'ny firenena e. Ary io tsy ho afaka mihitsy io raha tsy mila apetraka izay fanovana rafitra izay. Zava-misy eto amin'ny firenena izao de io fiarahamonina miala sakana io. Ataotsika hoe misy fanendrena olona ohatra, matetika dia mipetraka foana izay népotisme izay. Raha itsika ohatra tany Toamasina, fanendrena Dezensipaty. Ilay voatendry voalohany avy any Morondava, inona nataony zareo avy ato Toamasina? Ndroasiny zareo. Zany le fiarahamonina mbola miala sakana, mbola tsy afaka miconsidérer ny hafa. De zay zavatra zay mila arovana zay tsy miteraka an'izay rupture ny solidarité nationale zay. Madagasikara nge ekeko fa misy ataotsika ny kolontsaina maro samihafa, fa zay zavatra zay tokony harena zay, izay diversité culturelle zay tokony harena zay. Izay ataotsika hoe fahasamihafany ressource zay tokony harena zay. Zany hoe mifameno zany itsika Madagaska, aleo tazomina am'izay le izy, aleo tazomintsika am'izay. Ekeko fa hisy foana ny solidarité nationale na de inona moa ty, na de mipetraka aza ny fédéralisme, misy an'iny inona moa ty, misy an'iny pouvoir péréquation iny foana le izy. Samy misy an'iny daholo ny fédéralisme ao mazava na ny état unitaire décentralisé. Ao anatin'ny constitution antsika zay hoe péréquation zay mba hafana manampy an'ireo zones moins avancées ka manoloana an'izay zavatra zay indrindra mba hiarovana an'izay de hoe zao hoe andao aloha hojerentsika hoe inona ny problème tena misy. Zay tsika vao miroso am'ilay fanovana moa ty fanovana an'izay type d'état zay. Satria io inona moa ty araka ny etude nataon'ny sociologue io égocentrisme pubertaire io de ny système politique mety amina dia aristocratie. De ny type d'état mifanaraka am'izay état unitaire décentralisé. De ny égocentrisme adulte, ny type d'état mifanaraka aminazy c'est le fait. Aza tapahana aloha le izy fa mbola ho farana hatramin'ny farany. Ka mila zay approche sociale zay sika, zay approche psychosociale zay mila jerena. Tsy afaka janona tsika. Zay nge teny hoe zay maha état ny état. Ny atao hoe état zany raha miditra fédéralisme tsika hisy état fédéré maromaro ao. Dikan'izay
ny atao état de misy territoire, misy pouvoir politique ary population. Io population io misy approche psycho-social io zavatra io. Ka mila jerena zay hoe ahoana ny eto Madagasikara, fa tsy hoe le any velany fotsiny kopiena maketo. Moa vetsika efa faritra samy maleo tena. Tsisy ange zany raha samy naleo tena tsika tsy nitabataba ny avy any amin'ny faritra hoe centralisme be dia be eto hoe ahoana zay amin'ny faritra e. Ka mila reglena alo zavatra reo amin'ny alalan'ny fampiarana ny voalazan'ny constitution. Rehefa avy eo mety mbola roso hoe vonona amin'ilay état fédéral ezaka sasy fa alohaloha ajanona koa le izy. Ya. Ny olona gasiny izany rehetra zany zavatra teknika mbola any amin'ny constitution tadiavinao zany analyse audit rehetrarehetra. Ny olona gasy amin'izao fotoana izao mipetraka ny Sambava izy anamboatra passeport, mila mandeha avion izy makany Antananarivo anamboatra passeport. Any nge le olona le gasy de ianao no tena efa mba nitena tamin'olo dokotera ngambany zanga nangatany oatra zao fotsiny fa tsy niteny zay mahatonga nangatany afaka tsy manapaka zany ianao fa mito. Ny fanamboarana passeport ordinateur anankiroa fotsiny ao de miampy caméra digital de vita ny passeport. Maninona ny olona avy any Sambava talà andeha avion Antananarivo anamboatra passeport mbola miandry satria am'le état unitaire tsotsotra koa ina moa zany ny kolokolo zany hoe tamin'ny andro Rajoelina teo de ny akamany any no manana le ino moa zany no informatisé maina moa ny passeport basy natao hoe biométrique ny aty Suisse mbola tsy biométrique de atao biométrique satria afala mangalatra de tsy maintsy mandalo adolodolo tonga avy any Sambava ianao tonga anamboatra passeport de asainy zareo miandry herinandro de na tapabola anao anamboatra passeport de tsy afaka manao zany de tsy maintsy andovola anao de ny akaman-dralao amin'ny état unitaire afaka manao zay. Fa raha ohatra hoe ka samy manana ny ordinateur any Thomas na ny Tiliara any Ambovombe am'izao fotoana zao tsika efa connecté efa digitalisé afaka mahita le base de données hoe ty olo tika zanaky Raketamanga, ty olo tika zanaky Rakotomavo de efa informatisé rehetra am'izao fotoana zao ina moa ny akarana Antananarivo. Zay nge le ohatra anankiray fotsiny zay fa be dia be ohatra hoe ministre Tsinjono verangady any Ampandrinomba any Antananarivo ministre Tsinjono. Ina ny fantany zareo any Ampandrinomba ka aka permis de pêche ny olona any Tsiako any Amorondava de aka tany Antananarivo. Zay zavatra zay tena olana anatin'ny izy fa psychologie zany compliqué be zany fa zavatra complexe natavin'olona hoe tsy possible hoe any Antananarivo dolo vamono zavatra eto tsisy zay ny effet an'le état unitaire. Ka zay ny tatiavin'olona hoe baseky sady leo koa ny olona hoe DJ fa nitondra fiteraronono fa nitondra de niatry dolo tsika anatin'ny efa 10 taona zany sasany mantsara ka tsy leo aloha ka sa manao ny anazy de na mahay zay Thomas na mahay ny avary na tsia de efa nenay io de levenay io soson ny efa misy io ça marche pas miaraka mijaly io potika ny vidiny vany potika n'izao rehetra zao aza ve misy problème any Thomas na ino zany ny resaka cyclone de nisy tsy niponina avy any Antananarivo zany miaraka amin'ny jet privé makany Thomas jet privé miaraka amin'ny romborombo miaraka amin'ny délégation otrina ny koany zany nga Thomas tsisy olona mihitsy tsisy lalana zany le olona Thomas fa miandra le avy any Antananarivo. Zay no mahatonga ny zavatra io fa raha ohatra anao analyse anao audit anao sososo ny olona efa tsy am'izany so fahitako azy fa ny olona de fa baseky zay. Amaly kely anazy zao pasteur mety inona moa zany zavatra resany zokoto zany problème de décentralisation zany problème d'application an'io constitution io zany. France ohatra ny any France ave zokoto ny any Lille ohatra tsy mahavita passeport ao fa mila mandeha any Paris ny any France. Vita be ny moa zany administration française ohatra hoe makasika ny papier étranger fotsiny hoe passeport de ohatra ho an'ny français à l'étranger de any Nantes dolo ny centre européen de ny administration française ao Paris dolo rehetra de ao Lyon de tonga an'zareo ny décentralisé anatin'ny Lyon satria vanongota ao Paris dolo zany nge exemple détail nge zany hitanao ilazako anao fotsiny hoe resaka décentralisation le izy azonao ohatra zao za ty Maroc ny amin'ny ville rehetrarehetra de any Rabat daholo andeha
hanamboatra passeport ohatra passeport raisinao teo amin'ny problème fa amin'ny vilany izy mametraka anao dépôt dia amin'ny vilany izy mbola ina moa ty maka le passeport vita zany hoe problème mana décentralisation le izy nefa Maroc manana mpanjaka ngeny eto mpanjaka ny lohany de zay vao misy ny anina rehetrarehetra fampitrany zareo tsara zay décentralisation zay ny ao anatin'ny lampandriana zareo arahiny zareo tsara ny texte ka io itsika na andeha any amin'ny fédéralisme tsika rehefa tsy anaraka ny voalazan'ny constitution dia vao maika ny loza ny zavatra isy fa aoka zay zavatsy hoe kareo président amin'ny état unitaire justement tsy te hiditra am'zany décentralisation zany izy zero raha valombanana mbola tsy ampy herinandro koa izy zany sista am'le hoe état unitaire any tsika satria anatony leri nanao ina moa zany monopole ny économie rehetra tao Madagascar de leri koa tsy voafidy leri raha ohatra ka samy manana ny ina moa zany ny idény daholo ny any le fahatrena de izy minsiste amin'io ka ny amin'ny état unitaire de zay président io de tsy insiste foana monopolisena izy ka zay tokony mikasy an'izy teny zao de aveo samy manana constitution samy manana président tsisy garantie io tsisy garantie hoe rehefa andeha anao fédéralisme tsika de tsy maintsy ina moa ty tsy maintsy andeha araka ny tokony ho izy ny any amin'ny état fédéral fa mila na izany ty mivahoaka raha ohatra henoy kodo raha ohatra zany zanakao hoe zao ny zavatra tiny nefa ianao mafantatra hoe tsy ahasoa anazy io de rahanao ve ny zavatra taony le izy ange jerena hoe ahoana ny situation eto amin'ny firenena mila jerena misy zavatra be dia be io jerena ohatra ny lafiny administration ahoana ireny ina moa ty ireny pouvoir régalien reny mila jerena daholo reny ahoana ny finance ahoana ny justice mila jerena reny fa tsy hoe toa de fa problème na décentralisation io rehefa mipetraka ny voalaza ao anatiny rehefa arahina tsara nao anatin'ny texte de tafaboaka atsika fa io tsy fanarahana an'io foana mahatonga an'io hitanao kodiny samaty zao raha ohatra manana tobile mividy citoyen problème foana ampanina foana izy citoyen de atadiavinao zao ndray problème de ampanina foana izy rahatao mividy BMW sany atsika ngefa mazava le problème be de io nadrosona solution adreny adrona hoe ovaina le raha ovaina le système na resaka justice io ohatra atao inona moa ty ataona système judiciaire mixte io ohatra hoe zavatra olana kely any anatin'ny fiarahamonina igny toy ny resaka halabotry halatra koho sy ny mangahazo ohatra de ny zareo ao tanàna mandeha mandamina iny zavatra iny fa tsy ny any amin'ny tribunal le rafitra mila apetraka mazava tsara rehefa mipetraka ny rafitra mipetraka ny loi d'application ny voalazan'ny constitution io de lasa tsika ary ikoto moa zany tsy mpamaky baiboly fa ao amin'ny baiboly ange pasteur mpamaky baiboly ao amin'ny baiboly de tsy adala akory désolé tsy baiboly za tsy mila hoe baiboly ve natao référence aoka tsy hoanao le izy hoany vahoaka manaraka an'ilay vatsika anao ako an'ity zay tsara rehefa mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra avy any Egypte hakany tany Kanaana ohatra i Moïse le izy ange tsy resaka hoe exemple na hoe atao hoe juridique fa analogue le izy analogie le izy koa olona nianatra de mahay an'izany atao hoe analogie zany de ampifandraisina kely le izy mba azahoany voaka malagasy zay miteny fa kristianina zareo de leo azavaiko am'zareo ny resaka décentralisation hoy izy ny inona moa ty rafosan-dahiny Moïse Jethro ao amin'ny Exodus toko 7 misy an'izany zavatra izany lasa ikoto iny fandeha vakiko amitsika le izy hoy le rafosan-dany tamin'ny Moïse hoe ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy arivo sy mpifehy 100 sy mpifehy 500 ary mpifehy 10 ifehy azy ary aoka ireo no hitsara ny olona mandrakarivo ka ny ady lehibe rehetra no aoka ho entina aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarahiny hiany dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka dia hiara mitondra aminao ireo raha anao araka izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haharitra ianao ary zao olona rehetra zao koa dia ho tonga soa matsara any amin'ny tany dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy dia novidiany Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely
tamin'ny rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy dia hopifehy arivo sy hopifehy zato ary hopifehy dimapolo ary hopifehy folo dia ny tsara ny olona mandrakariva ireo koa ny ady sarotra ihany no nety ny tao amosesy fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia no tsarainy ihany. Io resaka rehefa raitsika ohatra ataotsika analogie fa tsy hoe exemple juridique raitsika io voalaza ny constitution malagasy io ohatra izay ao amin'ny article numéro 3 de le inona moa ty le zay hoe resaka décentralisation zay ho any amin'ny collectivité territoriale déconcentré de ireo arivo reo izy reo arivo reo ireo le any amin'ny commune reo izy ireo zato reo ireo ny any amin'ny région izy ireo dimapolo reo ireo ny any amin'ny province io zany analogiena décentralisation ditanareo tamin'izay fotoana zay inona ny mission nataony moizy hitolany olona makany kanana teo aninona rehefa aveo zany lasa tonga somatsara le olona satria mipetrapetraka tsara tsy moizy daholo nandeha nanao an'izao rehetrarehetra zao fa nisy olona nanao an'iny zavatra iny ny zavatra madinidinika ohatra io le teneniko hoe ohatra apetratsika ny système judiciaire mixte ohatra zavatra madinidinika toy ny alatrakoho ny resaka fisarahana olana ara-panambadiana ohatra mba zareo ao amin'ny fiarahamonina any amin'ny commune ohatra manao anazy ray aman-dreny an-tanàna fa sisy idirany any amin'ny tribunal exemple analogie an'ilay décentralisation io. Docteur, tapakely aloha fa misy point sensible ageza be anankiray koa tia ao amin'ny resaka reo mirahalahy zay resaka hoe centralisme sy le resaka any amin'ny faritra matetika ataoko mahitsy be ny resaka hoe ny raha vao zany hoe fanjakana fohy be matetika zany ao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy de hoe centralisme merina elatsiny raha manonona anarina satria hoe ao anarivo zany le centralisme zany hoe misy karazana ohatra misy karazana ambiguïté ihany anatin'ny centralisme égal merina de izay matetika voatondro amin'ny ady hevitra ety zany hoe tsy resaka structure tsony izy fa lasa resaka problème na resaka foko de tena olana ara-drafy mpanjakana ve zany no misy sa olana ara fisolotena ara politique zay mbola hitranga ihany na ara-pitso aza dia eo am'izay zavatra hoe na inona mihina laminao safiditsika na fédéral na unitaire de mbola hiperaka ve zany le rafitra ara fisolotena zay sa problème plutôt culturel ve izy fantaniko aminareo mirahalahy zay. Sanao marina zay koa aloha. Mbola tsy amaly zany zokoto mahakasika ny zavatra zay. Marina izay mila ina ma ty tsy afaka amavanina zay constatanao zay mila mijerentsika ny paramètre rehetrarehetra mialohan'ny hirositsika zay le teneniko hoe mila jerena tsara mila fandinihana hoe ahoana ny zava-misy hoe inona marina ny contexte iainan'ny Madagasikara zay tsika vao handeha hanovana zany type d'état hoe hiditra amin'ny fédéralisme zany. Raha io hoe lazainao hoe matetika ny olona mihevitra hoe merina daholo centralisme zany de zany ange diso ange zany e inona moa ny proof fa merina daholo ny tompona andraikitra amin'ny fitondram-panjakana Madagasikara tsisy proof zany ary raha ny constat personnel koa de mazah mahita hoe 80% mahery angamba de olona avy any amin'ny faritra daholo no tompona andraikitra ao Madagasikara zany eny na député ohatra jerentsika député hatramin'ny premier ministre ohatra tamin'izany fotoana zany olona avy any amin'ny faritra fa io zavatra io mahatonga ny liso mahatonga ny problème rehetrarehetra eto dia resaka tsy fanajana lalàna resaka fitiavan-tena zany hoe tsy merina irery ihany mialatsiny amin'ny fomba fitenena fa na ny olona avy any amin'ny faritra de tia tena tsy misy fitiavan-tanindrazana tsy misy fijerena ny hafa fa ny tenany ihany io le ny resako hoe ny fiarahamonina malagasy dia fiarahamonina miala sakana veriko foana tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany ny manodidina anazy zay ihany fa ny hafa tsisy rarahiny an'izany de zay nge no eto zay no eto ka irosy amin'ny fédéralisme atsika dia teraka problème be io jereo ange tany fianaratsoa tsy haiko ohatrany tamin'ny 2006 nisy adiny zareo avy any atsimo sy avy any Diago tao amin'ny université de nijanona kely aloha ny fampianarana adiny samy mpianatra satria raha tsika na université nge mbola mia zany hoe fikambanany avy any ary fikambanany foko zao hoe de reny zavatra reny
mampibaribary fa fiarahamonina miala sakana ny fiarahamonina malagasy tsy adala akory ireo théoricien maromaro nianatra nametraka tsara hoe rehefa fiarahamonina miala sakana dia type d'état unitaire décentralisé mety aminy fa tsy zakany zany démocratie sy fédéralisme zany satria système politique démocratie fa en parallèle amizay type d'état fédéralisme tsy adulte ny fiarahamonina malagasy ka problème be izay renan'io enjeu social io zay tsy lazainy koa moa fa tsy zava-dehibe le izy teo rehefa nyresako fa amiko hoe mila jerena ny paramètre rehetrarehetra mba tsy ampidirana fahoriana ny boka malagasy. Ahoana ny hevitro tamile fantaniko teo? Maheno ve koto? Sa tsy maheno? Tsy maheno koto zany. Asa maheno ve koto? Zay vao maheno. Tsy naheno anazy zany koto teo so de very le fanazavany hoe eny koto zany teo fa izy moa i pasteur. Oui. Ho zaho hoe ny fantaniko teto zany de le hoe matetika rehefa miteny hoe fanjakana fobe de lazaina fa merina, misy centralisme merina, lazaina ho ao anatin'ny débat izay matetika voatondro amin'ity adevitra ty de olana ara-drafim-panjakana ve zany sa olana ara-fisolontena ara-politika no mbola ataorina hitranga quel que soit le rafitra misy eo. Zay le fantaniko teo. Ka le izy mahatonga an'io hoe merina foana ny administrateur satria zay no zavatra apetraky ny mpanjanatany ary nanomboka tantana fidiran'ny kristianisme mihitsy no ny favorisena ny tao amin'ny centre ohatra tamin'ny andron'ny Radama voalohany de ny sekoly missionnaire fa raha navalona voalohany rehefa natsapa hoe le kristianisme mampizarazara ny faritra ary d'ailleurs ny expérience tena hoe concrète de ny tany Rwanda ny kristianisme zay ny alohan'ny ina moa zany fanjanahantany mampizarazara ny rehetra ka raha ohatra ka nisy zay tarazo zay hoe ny merina ny manana poste administratif amin'ny faritra rehetra de vokatry le fanjanahantany zay de tokony fotoanany koa zao tokony ikasena ny zavatra zay hoe raha ohatra manana province autonome ny amin'ny lakôty manana budget afaka former administrateur afaka former mpampianatra afaka former ndraitrarehetra fa raha ohatra ka mbola miangona ao Antananarivo any ny pouvoir central de tsy ahita mihitsy ny amin'ny lakôty efa nisy resaka mantsy hoe mbola tsy manana administrateur ny amin'ny état fédéré mbola tsy manana manam-pahaizana mbola tsy manana soso satria le système tany efa pourri fa ohatra zao ny Allemagne zao ny Allemagne zany fatany fa misy miantitra ny olona any Allemagne de tsisy olona misabo andreo antitra reo dina zavatra ataony avy izy mandray an'le fiopera ny Madagasikara ny Allemand ve de tsy afantatra hoe ny atongavany gasy io tsy aratra langy ny atongavany eo fa ahafahana mipetraka de ahafahana miasa de ahafahana tony ny tsokotsoky rehetra trany miaran'izay l'Allemagne tonga avy any le gasy opera de mianatra langy de apanaovana formation amin'ny flegme ausbildung am'so ahafahany mitsinjo de tsy fampiny le paramedy amin'ny Allemagne satria misy vieillissement de la population de mitoto tsy afa am'izay ny Madagasikara hoe tsy ampy ny administrateur côté tsy ampy ny mpampianatra côté tsy ampy ny sekoly tsy ampy ny ina moa zany tobim-pahasalamana fa rehefa manana ny budget kosa reo de afaka s'organiser hoe soany tsy ampy aminay fa tsy hoe ny any Antananarivo ihany no décidé hoe zay tiany ataovana amin'izy fa ny any faritra mahafantatra hoe zay tsy ampy mpampianatra zay tsy ampy administrateur zao tsy ampy zao ka aleo zay organiser anazy zay no mahatsara l'état fédéré. Afaka mametra-panontaniana amin'ny amaniky an'izay za pasteur. Ny zavatra angatahako mizokoto aloha de ekeko fa tsara mampitany ny any velany amin'ny Madagasikara hoe mijery ny any velany fa atsika zao ankehitriny no miteny de ny débat de hoe handeha hiroso amin'ny état fédéral itsika amin'ny fédéralisme sa hijanona amin'ny état unitaire zany hoe moa ve feno ny fepetra am'izao ankehitriny zao hirosoantsika am'izay état fédéral zay na hoe fédéralisme zay mantena mipetraka mizokoto de mbola tsy feno le izy de ahoana ny hirosony de ianao miresaka hoe
io resaka hoe centralisme io hatrany amin'ny fahampanjaka ohatrany hoe Radama namboatra sekoly izy de hita moa ty de tao am'zareo le izy satria nge Radama nge nanjaka tao Antananarivo fa tsy hoe nanjaka tany Toliara izy de normal be izy nitsinjo hoe ahoana enao ka mieritseritra hoe androany mideside ny constitution fédérale de androany tonga de vita daholo ny rehetra tonga de manana prof manana administrateur manana rehetra fa raha décidé androany en référendum ny état fédéré de zay vao manao organisation administrative ka na ny isan'ny administrateur ary mbola tsy fantatra na ny région mbola tsy fantatra de tadiavinao hovonina amin'iny androany le olona efa ka zay mihitsy hainao zany o ny atao hoe tao de misy territoire ao misy pouvoir politique ao misy pona ao de lay territoire aloha ny frantsay nametraka an'igny loi du 9 avril 1946 zay nakatoavin'ny décret tamin'ny 26 juin 1946 le izy nametraka tsara hoe atao 6 province de hoe hijanona amin'iny ve sika sa hoe ahoana de ankehitriny manana 24 région tsika zao de hoe ajanona amin'io ve tsika hoe 24 ina moa ty 24 région io de ny fanontaniana mipetraka hoe itsika tsy vonona resaka administrateur fotsiny ohatra ny resahana satria zany état zany dia raha resaka pouvoir politique dia mila administrateur public tsika hitadana azy ary reo inona moa ty pouvoir transversal reo mila omena toerana reo de nefa raha ohatra calculena zany hoe manao estimation tsika ny administrateur rehetrarehetra mivoaka dia manodidany 100 eo manerana Madagasikara io fa tsy hoe Antananarivo ihany io zany ny administrateur mivoaka de nefa zao raha ohatra ka zao hoe ministère tsirairay ohatra ataotsika haka design fotsiny de efa 300 zay 300 administrateur raha itsika ihany koa ohatra ny province mila anakefatra ahora mbola fahanao mikonty an'izany nefany mbola tsy fantatra koa firy nisan'ny province firy nisan'ny izy ahoana mbola estimé an'izany aleo andeha ny explication nataotsika hoe 6 io ary ataotsika zany isaky ny inona moa ty ataotsika isaky ny région fotsiny ataotsika isaky ny province zany 6 satria io mety hoe 6 minimum tsy haiko ena e possible mety isy tambatra fa ataotsika zany hoe 6 satria 6 province atsika zao de zay le teneniko hoe maka design fotsiny ministère tsirairay de efa 300 administrateur zay de ny any amin'ny province mila anakefatra 6 fois 4 24 zany zay efa misy mila 24 anao calcul zany dépassika eto sa hoe ilainy olona l'état fédéré tsy zany ka le izy ianao ikodo raha hoe ilainy ianao zao tenena mananjanaka anao de ilainy zanakao ohatra kiraro ary mila Air Jordan le zanakao ianao tsy manana moyen hividianana Air Jordan de hoe to de hoe ilainy zanako de any mila jerena ny moyen hoe ilaina ve sa tsy ina moa ty manana zay moyen ve zay tsika zay ahoana afantaranao hoe manana zay moyen zay anao raha mbola tsy fantatra akory ny découpage mba tsy fantatra akory izy efa reste comme les 6 provinces le découpage ahoana nandrasanao anazy amin'ny 6 province ina ny antony nandrasanao anazy 6 province iny ka possibilité ny raha izy na inona ny ka possible zany amin'ny kody inona ny ka possible si 24 ve sa 6 io tena 6 na 24 sika ny anao calcul an'izay eto ndresaka lava be anao fa anao sy tapako le resaka ao le izy de zao rehefa décidé ianao nge nanapaka ny resako hoe za nge manazava tapahanao e azonao za manazava tapahanao io na 6 io na 24 ny olona rehefa manao ino ty manao étude ametraka zavatra zany mila tao daholo ny étude rehetrarehetra ka possible zany manam-pahaizana zany rehefa ametraka zavatra inona ny ka possible probabilité io zavatra io de amin'ny alalan'iny ka rehefa atao daholo ny ka possible tsy mety ary le izy tsy vonina ny malagasy administrateur fotsiny resaka io mbola resaka atsika magistrat zao magistrat ataotsika eo manerana Madagasikara hoe manodidany 1157 eo de nefa Antananarivo fotsiny raha ohatra ka apetrako zavatra io efa mila 1500 magistrat satria misy ambaratonga mpahefana isan-tsokajy any amin'ny tribunal Antananarivo fotsiny zay de raha ohatra ka atsika mila satria natonga nivoaka mitaka eta inona ty fédéral nge de satria ny service public
tsy tonga any amin'ny vahoaka ka izay service de proximité zay ny tadiavin'ny vahoaka. Ahoana ny fomba hahatonga zay any amin'ny vahoaka kanefa le moyen tsy ananantsika, nefa misy moyen tsotra kely état unitaire décentralisé apetraka ny loi d'application ny constitution io, de manana an'izany autonomie zany ny collectivité territoriale décentralisée, commune, région, province. Na io anina io ange ao amin'ny lalam-panorenana ange ohatra ina ty chef de région mila fidina ange io fa tsy tendrena de maninona ny tendrena, maninona ny tsy arahana. Ka loi d'application ny constitution ny problème mety fa tsy formana état hoe état unitaire fédéral, ka io re tsy manana moyen tsika de leo aloha tsy miroso fa réglena le problème. Mino resaka reo raha laha teo a, misy zavatra point anankiray itovizanareo aloha teo de ny hoe Ako miteniteny mafao azafady. nisy teninareo raha laha teo a hoe itovizanareo le hoe mbola tsy vonona eo am'le hoe état fédéral na de fa tokony izotra fa andeha miandalana. Eo zany misy zavatra anankiray fanontaniana mipetraka tiako hapetraka kely hoe efa nanana faritra mizaka tena isika ny resaka province autonome Madagasikara teo nanelanelany 1998 sy 2007. De talohan'ny nanafoanana an'izy ireny a, inona marina no tena tsy nety satria azo lazaina hoe efa nirositsika, azo lazaina hoe karazana ohatrany hoe antichambre ho any amin'ny fédéralisme, le province autonome mbola tsy tonga any amin'ilay tena fédéralisme fa efa ny lalana nizorana anakany. Aveo le izy nifoanana de fahalalana azy inona ny antony nanafoanana le izy tsy nety tamin'izany fotoana zany a, le concept ve ny olana sa ny fomba nampiarana azy ary nahoana ity resaky tia tsisy miresaka fa tonga de mandingana avy hatrany any amina resaka fédéralisme brute fotsiny. Fa eto am'le province autonome masy ny hitako hoe azo lazaina hoe teo zany no phase de transition netretana hoe ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka nefa nifoanana le izy. Ahoana ny hevitrareo ny am'izay? Eleo zokoto. Tsy manan-kevitra mikasika an'izay. Tsy manan-kevitra anao mikasika an'izay hoe naninona ilay province autonome tamin'ny andron'ny Ratsiraka, eny tena marina moa oui 1998 jusqu'à 2002 hoe oui somary tafapetraka ilay province autonome tamin'ny andro Ratsiraka zany. Fa mialohan'ny tena idirako lalina kely amin'izy de misy fanontaniana napetraka ty na amin'ny zokoto ohatra na amin'ny pasteur hoe moa ve tena nisy ataotsika hoe fandrosoana tamin'ireo filoham-pirenena tsirairay ireo, tena afa-po ve ohatra pasteur tamin'ny fitondrany Ratsiraka? Ina moa ny atao hoe afa-po raha za personnellement aloha dia il faut être objectif na ny fisian'ny université eraky ny Madagasikara reo ataoko angambany fa isika hatramin'izao mbola nandovana zany ny fahatanterahany sy ny perfection tsy misy, fa raha tsy nisy an'ireny zay tsika tsy nisy an'ireo université reo. De miverina foana le hoe tsy afa-po zany ianao, fa miverina foana le teniko hoe tsy fampiarana an'ilay voalazan'ny constitution le izy satria zao Ratsiraka zao mba napetrany le izy fa jereo fotsiny ary province autonome fotsiny tamin'izany fotoana zany de jereo angefa raikitra le tamin'ny 2002 inona zavatra nisy nitapahan'ny Ratsiraka ny paonine te Brickaville, de zavatra ohatran'izay mila rovana zay hoe teraka embargo le izy hoe mahazo autonomie be ty de ny problème amin'io laza korava lay unité nationale satria navery foana hoe ny malagasy dia fiarahamonina miala sakana, avery foana io ka ny olana dia resaka tsy fanarahana an'io texte io, fa raha narahana io texte io de samy naleo tena ny province satria voalaza ao anatin'ny constitution zany hoe collectivité territoriale décentralisée zay, province, région, commune samy omena zay autonomie administrative et financière zay. Raha mihaino ny teny dokotera zany hoe miala sakana, raha ohatra ka rako le logika anao finalement zany ao ambadika ao zany de hoe idéal ihany le fédéralisme fa pas pour l'instant zay ve le izy? Tsy fédéralisme mihitsy le izy ka, tsy fédéralisme nge le nataon'ny Ratsiraka efa nampiarina lay décentralisation satria ao anatin'ny constitution. Ohatrany hoe miala sakana, dika le miala sakana zany ohatrany hoe mbola transitoire fa mbola mizotra ho any amin'ny fahamatorana. Ka inona ary le fahamatorana ve le fédéralisme sa le fahamatorana fijanona amin'ny état unitaire? Le fahamatorana raha ohatra efa maritra ny fiarahamonina malagasy
de fédéralisme oui, zany hoe afaka miaina tsara zany démocratie zany. Fa raha ohatra hoe tsika mbola miala sakana zao dia ny aristocratie no mety amitsika, zany hoe état unitaire décentralisé. Fa raha miazakazaka atsika hoe ianao ve misy tourna io de osay ianao to de iazakazaka vitesse maximale, maty ianao. Zay le izy. Ya, fantaniko anankiray koa ty. Tamin'ny taona 2008 nisy fanisambahoaka recensement nahitana mpiasam-panjakana fonctionnaire fantôme 50 000 mahery izay nahavoan'ny fanjakana fohy be centrale unitaire zatsika eto dia mitetina eo amin'ny 20 lavitrisa ariary isam-bolana no very amin'ny fanjakana am'izany. Ahoana no ahafahana mieritreritra ny hamerina io rafitra ara-pitantanan'io ho inenina na imbalo any amin'ny gouvernement isa-paritra raha ohatra ka hisy ara lay fitsinjarana fonctionnaire isaky ny faritra, raha ny fanjakana fobe ihany aza tsy navoafeny mpiasa ray manontolo eraky Madagasikara. Tsy atahorana ireproduire an'izay schéma zay vetsika amina resaka fonctionnaire fantôme zay fatatsika tsara fa népotisme sy corruption ahoana ny ahafahana maîtriser an'izay raha ohatra ka andeha any amin'ny faritra décentralisé. Ny faritra décentralisé ndraha sanao de amin'ny conducteur zany resaka fa raha ohatra hoe isika maliko anazy sika hoe ny état fédéral isika maliko azy. Ya, fa aveo azontsika resana fédéral koa. Salomon. Oui, alefaso. Ay, mahakasika an'izay zavatra izay, tamin'ny 2008 fa izy ianao. De io tsy tamin'ny 2008 fotsiny fa mandraka ankehitriny. Mbola misy foana zay ataontsika hoe fonctionnaire fantôme zay. Ary amin'ny ankapobeny ny olona tena ambadika ireny zavatra ireny de ireny vadina mpanam-politika reny, reny olona ambony reny matetika reny tsy miasa any an-tranony any zareo de nefa mandray karama. Ka mba iarovana an'izay zavatra zay de mila apetraka tsara ny rafitra, mila asina ny contrôle, mila apetraka ny contrôle. Afaka atao tsara nge zany, intsika nge tsy voatery hanao copie-coller fotsiny an'ilay ataontsika hoe état unitaire n'olona any amin'ny firenena hafa, fa tsika ihany koa afaka manampy tsika hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny fiarahamonina malagasy mba hisitrahany malagasy rehetrarehetra tombotsoa. De ny teny ianao hoe maninona tsy voafeny fanjakana fohy be zany. Tsy voafeny le izy satria tsy tafapetraka ilay décentralisation, satria raha tafapetraka tsara de tsy tokony zareo any amin'ny fohy be kory nanara-masy ny olona any amin'ny collectivité territoriale décentralisée any fa ny any amin'zareo migerer an'izay zavatra izay, mampanana autonomie any faritra tsirairay ao anatin'ny lalam-panorenana izy io averiko foana. Fa lay application ny voalazany lalam-panorenana no tsy tafapetraka, zay foana no problème. De raha zay ary ny problème tsotra kely ange, andao apetraka ny loi d'application de voava io olana io, tsy afaka hanao no fahatantsony ireo mpitondra manam-pahefanareo ary mila olona tia-tanindrazana tsika. Za de mahita hoe utopiste be izy moa utopika be docteur hoe mbola manantena hoe anao ampiasa ny ino moa zany ny loi d'application reo olona hitanao reo, ianao mbola manantena hoe ireformena reo olo reo, efa hita ny zavatra tsara fa tena on est dans la mer jusqu'au cou. De ny seule solution amiko de hoe aleo aleo samana le zany raha amiko manokana zavatra tsy chance tsony hoe ireformena zavatra nisy am'izao fotoana zao satria misy ny fitondra zay hitanao eo de mitazona le fitondrana par tous les moyens, firy mibatsy na nagadragadraina na vao mitaky an'izay nininy eo. Ka ny hevitra metrika raha ohatra ka tonga ny fédéralisme de samy manao ny azy, samy manana ny ina moa zany ny constitution, samy manana gouvernement, samy manana député afaka miregle anazy. Zay ohatra Suisse firenena kely ty maninona ny tapatapahany, maninona ny fédéralisé any amin'ny 26 canton na hoe 26 états Suisse efa kely io. Ny avantage n'izay fotoana zay de ny olona isaky ny ina moa zany isaky ny état anankiray, ohatra hoe ny état ny Lucerne ohatrany de misy Gemeinde
fokotany isan-karazany ao anatin'ny etan'ny ino moa Lucerne. De resaky fokotany reo samy géreny anazy. Fa raha ohatra hiandry any Berna dolo zay zavatra mandalo amin'ny état unitaire de compliqué be ary zay mahazo atsika am'izao fotoana zao io tsisy misy fisanjarana ka ianao zany mbola manofy anao hoe allô tsy napetany liza de satria zao tsy napetany liza izy zao ale réformena de mbola mino an'izay ve docteur amin'ny situation misy ireo le mpitondra bagy be am'izao fotoana zao sady mpangalatra no ina moa zany mpanao didijadona mpanao kolokolo de anao ve de mbola manatena ny sina zany réforme zany. Fa raha ohatra efa vaky io rehefa samy manana ny président io samy manana ny autonomie io de zay samy mandinika zay anaovana anazy any. Fa raha ny cas am'izao fotoana zao tsy mety amivahoaka tsony io esorina président anakay c'est toujours la même chose, esorina président anakay c'est toujours la même chose. Io anondry Ravolamena ampanjaka karana anao angalatra namboatra village anao tsisy afa-tsy zay le ataony io de anatena amin'ina io amiko matony olona mipose la question hoe asio atao taille fédériste ity satria leo tanteraka n'olona tsy manana espoir tsony am'ireo président super président ireo no mandidy manapaka rehetrarehetra mihetrarehetra. Inona moa tsy hoe kory zao hoe betifika hoe tsy maintsy atao an'io tsy any le izy zange tsy miteny hoe ratsy le fédéralisme fa le risque aterano zay mahatongay hoe mbola misy vahaolana io état unitaire io raha ampiasaina ampiana ny voalazana lapanireny voasoratra ao anatin'ny zany hoe itsika raha eka zay ka ankehitriny efa tonga saina normalement vahoaka ngefa mataony vahoaka tonga saina mitangy de dikan'izay taloha zany vahoaka sy tonga saina tsy sanitaky ny vahoaka io ange reo mpitondra reo ny vahoaka nge ny tokony fahefana rehefa mijoro ny vahoaka rehefa ny vahoaka rehetrarehetra manara-maso zany tenako hoe utopique anao anao aloha azantsarana fa bainoy aloha za azatsy napakanao teo fa anao zany de hatramin'ny aleo aloha zany de hatramin'ny farany raha ohatra ka ataoko ohatranao raha ohatra zao ikoto misy examen ikoto rapitso de fa ataoko tsy rapitso zany fa rapitso zany tampoka loatra ataoko hoe amin'ny herinandro amin'ny zoma hery zany misy examen ikoto de androany ny zavatra ataony amin'ny examen mena ny koto hoe ty ny zavatra ataony amin'ny examen de io examen io zany hoe tsy niana zany koto de tonga de nandeha tany amin'ny examen tsy nazo moyenne koto zany hoe tsy validé zany le module ny koto eo zany koto hoe inona zany zavatra ataonao satria tsy nahazo moyenne anao mahatonga anao ho validé any amin'ny rattrapage ny ataonao hianatra lesona anao ionaranao ny lesona fa tsy hoe raha ohatra ka mbola verinao ny même erreur de am'izay fotoana zay zany hoe olona mamirina zavatra même erreur zany bety zany fa tsy maintsy hoe inona les solutions de ankehitriny zay fa mitabataba eto tsy za reny mitabataba zany hoe tsy fanarahana ny constitution io no olana raha manaraka ny constitution zany tsika tafapetraka io décentralisation io ka mino anao hoe ho resy lahatra ny fitondra unitaire am'izao fotoana zao fa constitution mino an'izay anao tsika ovaina le rafitra apetraka tsara le rafitra hoe inona ny mifehy an'ireo olona reo ona ny loi d'application de itsika vahoaka mihitsy am'izay fotoana zay lasa mpanara-maso an'ireo tsy hosatsony reo raha tsy hoe olona tena efa tsy misaina reo ary mila piarina no lalàna io ka ny fiarahamonina ny fiarahamonina am'izao miala sakana inona moa ny ataotsika hoe garantie ho any zokoto hoe hametrahana hoe izahay ireo satria ireo mpanao politika be dia be reo nga misy avy any amin'ny faritra inona ny garantie zany fa ireo mpanao politika reo dia hiovo satria na ireo mpanao politika reo dia ao anatin'ny fiarahamonina miala sakana zany hoe tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany sy ny manodidina anazy ka am'izay fotoana zay rehefa tafapetraka io ary ny olana goavana amin'izy de vao mainka anjaka io nepotisme io satria zavatra misy ange any ataotsika hoe chef de district ohatra ny adjoint io matetika vady miano zavatra misy ny zavatra zany ka mba iarana am'izay zavatra zay de mila apetraka tsara le rafitra anao zany anao anatin'ny eninambenimpolo taona zany izy zao teo de anao androany mipetratra androany anao ametraka am'izay zavatra zay hoe aleo tsisy tsony nepotisme aleo loi d'application aleo zao mbola mino zany ana zany am'izao mbola mino fa mety zavatra zay mety zay mandeha zay zavatra zay rehefa arahana io de mandeha io ka tsika nge mino ve anao fa andeha zay zavatra zay efa enambenimpolo taona zao
no mandeha. Iny zany rehefa apetraka le rafitra vaina ange le rafitra apetraka daholo arahina tsara miaraka amin'ny vahoaka ny fotony ampandraisina anjara amin'ny fitantanana ny firenena de inona tsy ampandeha anjara Ka izalahy am'izao fotoana ny garantie de zao rehefa ohatra tapaka ny inona moa zany le état fédéral de misy constitution isaky ny faritra. Le constitution ny garantira ny ina moa zany autonomie sy ny pouvoir ananan'ny faritra. Zay ny garantie an'izy fa tsy hoe ity état central tia zay tiany ataony raha tsy respecteny les lois d'application de décentralisation raha tsy respecteny ka misy am'izao fotoana zao de inona azony ataony any amin'ny faritra inona azo atao inona ny garantie zany fa hoe i-appliquer zay constitution any amin'ny faritra zay ny any amin'ny faritra raha ohatra misy faritra ao ataontsika hoe faritran'ny Tomasina zany resiko za président ny Tomasina za président ny Tomasina afaka manao président ny Tomasina fa raha ohatra hiditra amin'ny ina moa zany état unitaire tsy possible mihitsy idirako amin'ny eo amin'ny fitondrana eo impossible satria zao jereo amin'ny fanavaozana zao misy fanavaozana mandeha moa io misy fikarakara fifidianana mandeha moa io fa efa kajikajy politique andray hoe ahoana ndray hitazomana an'io tapiko ina moa zany tapiko roa taona io ahoana hitazomana an'io de zalahy ihany ka ny fédéralisme manko oka angamba ny azava angamba ny tena marina hoe kasena mihitsy ny structure am'izao fotoana zao satria na tonga raha nova rafitra izy moa ny ISR nge ilasa Jefferson mitondra le hoe tia ny étude nataony hoe pendant 10 ans zay nanao any ina moa zany étude zay resaka teninao hoe égoïsme adulte sy ny zany ao anatin'ny rafitry ny ISR zany nanao formation tamin'ny ISR nahitan'izany hitako zavatra resahanao rehetrarehetra io zavatra efa misy daholo zany hoe anova rafitra rehetra tonga tany izy moa lasa Jefferson sy ny ray sy ny colonel adiny valo sy niandro tao avoloa tao tsy manontena koa hoe azafady inona moa zany le propositionareo tsy mirarahany zany reo ka ianao zany iresaky insiste amboarina ty iza moa ISR efa manana rafitra maty hoe rafitra ny maty ka efa miteny ISR hoe na ovanao injato raha io président io de tsy maintsy tsy tafavoaka Madagasikara izao ny foana maritsika crise foana tsika isaky ny folo taona anongam-panjakana tsika anao an'izao matory afaka manao zay tiany ataony io satria le rafitra efa tsy mety le rafitra napetraka amin'ny frantsay de lena moa zany le pouvoir central zany io le super président ahoana moa le ahafahany any Rajoelina napaka hoe anao ina moa zany anao téléphérique izy ahoana le ahafahany manapaka an'izany anao téléphérique na 150 millions d'euros iany Rajoelina nefa any Ambovombe tsisy rano de zany hoe ditanao hoe normal ve zany de eo am'izay anao mitena hoe satria tsy naappliqueny le décentralisation tsy appliqueny any Rajoelina ahoana ny ahafahanao hiteny amin'ny any Rajoelina zay super président izay midomine amin'ny ina moa zany pouvoir rehetrarehetra ahoana ny ahafahanao hiteny amin'ny any Rajoelina hoe zao ka tsy vao mitena anao de tonga de tsy afa ka zay no nieritreretiko hoe rehefa ohatra ko hoe am'izao fotoana zao atao mafy ny conscientisation ny olona hoe ataovy rafitra fédéré raha io ataovy état fédéré raha io de samy manao ny azy ka na mety na tsy mety on s'en fout anay io zay manao an'io zay atao fanaraka amin'io ary ny avantageny zay raha ohatra ka raha samy eo amin'ny Tomasina fakafantatra daholo hoe rahatsiraka iny any zao de afaka mifampiresaka fa ahoana moa ifampiresahanao amin'ny iany Rajoelina na Ravalomanina ny central ahoana ifampiresahana impossible zany raha miresaka ianao de gadra